Merhaba tompokila, merhaba tompoko vavy. Ankafaninina indray no andorana anao ny metotetry ny andro ho an'ny 3 andro ho avy izao. Mbola ny tsioka malefaka avy any atsimo atsanana ihany no ibantoerana ho an'izay 3 andro ho avy izany hoe sakao maina amin'ny ankapobeny manerana nosy akoatra ny faritra vitsivitsy amin'iny ilana atsinanan'ny nosy iny raha mikasika ny maripana kosa indray dia misongadina kokoa izay maripana izay zany hoe somary mafapana amin'iny atotaniny atsimo andrefana sy amin'iny atotaniny menabe iny ho an'izay 3 andro ho avy zay mety hatratratra amin'ny 8 degré celsius mafy kosa ny fitsokony rivotra amin'ny tendrony avaratry ny nosy ny faritra Sofia iny ary ny morotsiraky ny Taolaniara ho an'ny Rapitso. Raha ny toetry ny andro ary ho an'ny Rapitso vao maraina dia ahitana an'izay orana malefaka izay araka izany amin'iny Toamasina iny amin'iny Analanjorofo iny sy manodididina ny Antalahy iny ka endrika tandrifon-drahona kosa izany amin'ny morotsiraky ny faritra Sava sy amin'ny morotsiraky ny Tsiranana farany amin'ny tendrony avaratry ny nosy iny saika hibalika moa ny masoandro ary amin'ny faritra sisa ny tolakandro dia ahitana an'izay orana tandrifon-drahona zay manodididina niny Ambilobe sy Nosy-be ary Ambanja iny torak'izany andrahona ny andro aty amin'ny faritra Sava sy ny faritra Obeny fa dia saika hibalika aloha ny masoandro any amin'ny faritra sisa mikasika vina maripana ho an'ny Rapitso ary dia manodidina ny 2 ka hatramin'ny 7 aty amin'ny Voatany 9 ka hatramin'ny 7 ny morotsiraka Atsinanana ary 20 ka hatramin'ny 9 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra moa zany dia amin'ny atotan'ny Menabe mbola mafana ihany koa amin'iny Sofia sy amin'iny Boeny iny. Raha fizotan'izay kosa ho an'ny alakamisy dia mbola saika maina manerana nosy hibalika ny masoandro akoatra ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana zay ahitana orana malefaka mandalo torak'izany ihany koa manodididina ny Nosy-be iny dia mbola isy ny orana tandrifon-drahona mandrahondrahona hatrany aloha ny faritra Sava. Ny mikasika ny maripana kosa ny alakamisy dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 17 hatrany aty amin'ny faritra Voatany sy fiovana firy 20 ka hatramin'ny 7 morotsiraka Atsinanana ary 20 ka hatramin'ny 7 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Any moa zany mafana indrindra any amin'iny manodididina ny Orondava iny sy ny atotan'ny Menabe mahatratra hatramin'ny 7 degré celsius. Raha ho an'ny zoma kosa indray dia mbola saika maina aloha manerana ny nosy efa misy tandrifon-drahona manomboka mitranga aty amin'ny atotan'ny faritra atsimo andrefana iny zany manomboka ny zoma aty amin'iny Analanjorofo iny kosa dia ahitana ny orana malefaka hatrany torak'izany koa ny Atsinanan'ny Sofia fa dia saika hibalika masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny maripana raha ho an'ny zoma dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 9 aty amin'ny faritra Voatany ary 20 ka hatramin'ny 18 morotsiraka Atsinanana 20 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra zany dia ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra Menabe ho an'ny izay zoma izay. Dia makasitraka anao indray ary nanaraka izay hatramin'ny farany manasanao amin'ny manaraka hatrany veloma tompoko.